Mahafaly hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo miarabantsika. Mahatratra ity alahady fahatelopolo ny volana novambra taona 2024. Atao anatin'izao sakafom-panahy izao ary banjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Hivavaka isika ry havana. Ry tompo Andriamanitra rainay ao rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Feno fisaorananao ny fonay amin'ity fotoana ity indray izay omenao ahafahanay miaraka eto indray amin'ny alalan'izao sakafom-panahiny io izao. Satria ianao manakambara aminay dia indreto izay Andriamanitra vonona ny aino anao ary tsapanay tsara tompo. Fa ny teninao dia fanelon'ny tongotra sy fahazavan'ny lalanay dia mitenena aminay ary Jehovah Andriamanitra fa miaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ry havana ny sakafom-panahintsika amin'ny teny ity dia arak'izay hita ao amin'ny Apokalipsy any amin'ny faran'ny Baiboly izany. Apokalipsy toko 7 ka ny 7 hatramin'ny 13. Apokalipsy toko 7 ny 7 ka hatramin'ny 13. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelan'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoha ka tsy misy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko, ary tsy mba nandà ny anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tenany ho jiosy, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro hataoko tonga hiankohoka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakam-panahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho hafaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolon'ny Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy, ary ho soratako eo amin'ny anaran'ny Andriamanitra, ary ho soratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'ny Andriamanitra. Ary ilay anarako vaovao izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka-omponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny fiangonana any amin'ny Filadelfia dia iray amin'ireo fiangonana tsy nitsikerain'i Kristy mihitsy, fiangonana manana hery kely, kanefa notsarain'ny olona ho malemy izy, kanefa kosa mahatoky sy nitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ary tao anatin'ny atao hoe tsindry azo lena, tao anatin'ny fanenjehana nitsanganana izany fiangonana tao Filadelfia izany. Ato amin'ity Apokalipsy ity ry havana, Apokalipsy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 13 ity dia misy hafatra mafonja, satria ato anatin'ity misy an'ilay atao hoe kristologie du pouvoir. Ambara ao zany hoe Kristy mahery, Kristy manan-kery, ary mpitondra avo izy amin'ny maha Kristy azy. Atao anatin'izao ry havana dia raha mijeritsika ny 7 sy ny 9 dia ahitana ilay filazana hoe ny varavarana sokafan'i Kristy dia tsy misy mahidy, na hoe tsisy maharindrina.
Ny varavarana sokafan'i Kristy dia tsy misy maharindrina na hoe tsy misy mahidy. Raha ny ambarany ato a fanazavana kely zany de zao hoe Kristy no mifehy ny fanalahidin'i Davida. Any amin'ny Isaia toko faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo any ny ahitantsika an'zany hoe fanalahidin'i Davida zany. Fa eto de hoe Kristy no mifehy fanalahidin'i Davida. Ahoana moa zany hoe fanalahidin'i Davida zany? Rehefa miresaky tsika hoe fanalahidin'i Davida, Kristy no manana ny fanalahidin'i Davida de io le hoe fahefana hanokatra sy hanidy ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nilazana eto zany hoe Kristy no mifehy fanalahidin'i Davida, de izao hoe Kristy zany no manana an'izay fanalahidy afaka manokatra sy manidy ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary rehefa miresaky tsika ny hoe varavarana misokatra, zay le andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo ny resaka eto. Varavarana misokatra de resaka rehefa maheno an'izany nareo ao anatin'ny baiboly hoe misy varavarana misokatra de izao no ataovy ao an-tsaina foana hoe misy asa ao a, misy vavahady ao a, misy fahafahana vaovao ao. Misy asa ao a, misy vavahady ao a, misy fahafahana vaovao ao. Zany hoe rehefa miteny zany hoe fanalahidin'i Davida varavarana misokatra de misy asa, mila miasa mba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona le asa resahana am'izay? Mila finoana, ary io finoana io miteraka asa. Mino an' Jesosy Kristy ianao de iny ianao fa mandeha mivavaka, miaino ny tenin'Andriamanitra, mihaino toriteny, mihaino ny afatr'Andriamanitra. Zay le hoe asa. Ary rehefa miteny hoe misy varavarana misokatra de misy hoe vavahady zany. Ny vavahady a de tadidio fa Jesosy Kristy tenany mihitsy no miteny hoe zany vavahadin'ondry. Zay miditra amiko de afaka miditra sy mivoaka izy sady azo hanina. Zany hoe rehefa miresaka vavahady zany de tena hoe Jesosy Kristy mihitsy no mamela anao miditra sy mivoaka ao, ary tsy hoe miditra sy mivoaka fotsiny ihany fa omeny an'lay atao hoe sakafo ianao. Fanjakan'Andriamanitra tsisy sakafo zany hoy izy pasteranay zay de tsy fanjakan'Andriamanitra zany. Fa ny fahatelo rehefa miresaka hoe varavarana misokatra de fahafahana vaovao zany ny resahana am'zany. Rehefa miresaka fahafahana vaovao zany itsika ry havana de tena hoe opportunité anankiray indray ahafahanao a mitoro ny filazantsara. Varavarana misokatra de miteny hoe fahafahana vaovao. Misokatra ny varavarana ny ary amin'ny ny any amin'ny dortoir ohatra de fahafahana vaovao indray zany mitoro filazantsara any amin'ny dortoir zany. Zay le resahana ato am'ty ka rehefa miresaka zany tsika hoe fanalahidin'i Davida de hoe fahefana misokatra ny amin'ny varavaran'ny famonjena zay mampiditra sy mandray an'ireo olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ry havana no lazaina hoe ary misy varavarana sokafan'i Kristy de tsy misy mahidy izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo manome opportunité vaovao ho anao Kristy de mba hidiranao ao am-balana zany. Manome opportunité vaovao ho anao Kristy de mba andehananao araka an'izay lazainy, araka ny soratra masina, araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka ny sitraponao. Ny faharoa ry havana de zao, ny fitiavan'i Kristy no mampiavaka ny fiangonana mahery. Ny fitiavan'i Kristy no mampiavaka ny fiangonana mahery. Rehefa mijery tsika ny andininy fahasivy sy ny fahafolo de misy miresaka ao momba ny hoe sinagogan'ny Satana. Rehefa miresaka hoe sinagogan'ny Satana de io le misy resaka fanoerana ara-panahy. Ary eo le lazaina foana hoe tena misy ny olona zay misandoka ho marina kanjo ambodia mitafy hodin-janak'ondry izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo rehefa miresaka sika hoe sinagogan'ny Satana ihany koa de io lay teneniny mpitory filazantsara betsaka hatramin'izay le hoe resaka franc-maçonnerie. Le hoe sinagogan'ny Satana zany de entina ilazana hoe misy fiangonana anankiray ao zay misintona anao ho any aminy, zay manambitamby anao amin'ny teny malefaka mahababo kanjo, misy fandrika be tena tonga de mankadiry ao anatiny ao. Ary ny olona zay tafiditra ao anatin'io fandrika io sarotra tena presque tsy tafavoaka tao intsony, maty matetika
zay te hivoaka tao zay mivoaka tao moa zany de maty satria enjeny satana sy ny miaramilany ka ataony am'izay anaovany azy mba hahatonga iny olona ino faty na farafaratsiny iverina hiditra ao anatin'izay hoe sinagoga ny satana zay ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiangonana mitandrina ny tenin'andriamanitra de tonga fiangonana mahery miaina eo ambanin'ny fiarovany kristy zany miaina eo ambanin'ny fitiavany kristy zany ary ny fiangonana mitandrina ny tenin'andriamanitra dia fiangonana mandro soa ahoana moa zany hoe mitandrina ny tenin'andriamanitra isan-kalahatsika ny maheno ny sitrapon'andriamanitra foana e fa iza manaraka an'izany maro ny tsy maharaka an'izany ka rehefa miteny zany tsika hoe ny fiangonana mitandrina ny tenin'andriamanitra ny fiangonana mahery satria eo ambanin'ny fiarovany kristy eo ambanin'ny fitiavany kristy de midika zay fa izao hoe ny fiangonana mazoto mibebaka ny am'izay rehetra natao tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'andriamanitra fiangonana mazoto mibebaka miaina eo ambanin'ny fahasoavan'ny kristy zany ny fiangonana mahery zany ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fakapana de misy foana ny fitsapana de misy foana fa ianao zay maharitra fakapana sy fitsapana kosa no atao hoe miaina ny fahasoavan'ny kristy fiangonana tonga fiangonana mahery ianao am'izay ny zavatra ry havana de zao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao rehefa miresaka hoe satro-boninahitra ry havana de io le atao hoe valosoa omen'andriamanitra anao noho ny faharetanao noho ny fijoroanao noho ny fanekenao hitandrina ny tenin'andriamanitra ianao izay omen'andriamanitra satro-boninahitra de tadidio fa ianao zany lay olona mitandrina ny tenin'andriamanitra ianao zany lay olona nahazo lay valosoa tsara ankasitrahana valosoa marina avy amin'andriamanitra de nitazona lay finoana ianao zany fitiavana ianao fitandremana ny tenin'andriamanitra ka noho izany ary ry havana tano ny finoana an'andriamanitra tany ny fitiavan'andriamanitra tandremo isan'andro ny tenin'andriamanitra ka mba hahatonga anao ho maro-ponenana tsy mihetsika am'izany atao hoe finoana zany fantatrao ve ry havana ny dikany hoe andry amin'ny teny grika ny teny hoe ny teny hoe andry amin'ny teny grika de hoe stilo ny andry iorenanao de ny finoanao any kristy ny andry iorenanao de ny ahafahanao manohatra ny fakapana sy ny fizahana rehetrarehetra fa fijoroanao matoky eo anatrehan'andriamanitra ny fiangonana mahery ry havana de tsy hoe fiangonana lehibe fa ny fiangonana matoky sy miantehitra amin'ny tenin'andriamanitra ny mpino mitandrina dia mpino arovan'i kristy miaina eo ambany ny fitiavan'i kristy ivavaka isika ry havana misaotra anao zay ry tompo andriamanitra eo fa izahay tokoa lay mpino antsoinao hitandrina ny teninao ary rehefa mitandrina ny teninao zay de eo ambany ny fiarovanao eo ambany ny fitiavanao mandrakariva toan'ny fanahy mazoto zay azahoanay miazona ny finoana azonay mijoro tsara amin'ny maha kristianina anay de misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesoa amen eny ary havana de samy hitahin'andriamanitra indray